ianao ny fiereko miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao fiobim-pamonjena no ahodidinao ahy anomesainanao sy ampianatra anao izay lalan-kaleanao aho hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsainanao aho be ny fanahitaina ny ratsy fanahy fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia hodidiny ny famindrapo mifalia amin'i Jehovah ary ravoravo ianareo olo-marina ary miobi ianareo mahitsy fo rehetra. Miarabanao any tokantrano indray tratry izao sabata vaovao izao na voalohany ianao anio na efa imbetsaka manatrika izao fotoana izao dia faly izay fiangonana malagasy eto Léman mirary tonga soa ho anao manokana dia mirary sabata mahafinaritra tompoko. Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izany an-danitro midera sy mankalaza ny anaranao izahay mankasitraka satria lehibe ianao mendrika hoderaina ianao ka izany no antony hatongavana eto satria natokanao izao fotoana izao mba hiaonanay aminao. Tompo misaotra anao izay satria nitahinao nandritra izay fotoana rehetra nilalovanay nandritra izay herinandro izay ka tafahoana soamantsara eto indray miaraka amin'ireo namanay rehetra, ireo havanay, ireo mpiray tampo aminay, ireo mpiray finoana aminay eny manerina izao tontolo izao. Tompo misaotra anao izay indrindra satria afaka mihaona aminao, mifanerasera aminao ary afaka miresaka aminao androany. Andriamanitra mahery io indreto izay mpanomponao vonona koa ny ainanao ka ingany tompo ny fanahinao masina no bitsika aminay tsiraray avy mba zahoanay mandray anao fahafenoana ary ingany tompo ianao amela ny elokay mba azahoanay manokatra ny fonay ho anao manontolo. Raisy tompo ny fankalazanay anao ary ingany izy ataonay rehetra eto mba hoanitra akanjo tsara eo ambony seza fiandrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mideranao zay riray malala fatratrizao andro soa lehibe de misabatanao zay fifalinay ka dera saotra no atolotray engane Jesu hitohy atrarizao fideranizao zay entinay ny fitahianao ny erinao nampanantenainao omenanio mba arotsay Jesu aty amponay oery manavao ny tenanay engane Jesu hitohy atrarizao fideranizao zay entinay zay tadiavinay anio Jesu ny toeranay ao aminao ny asizay atao aoka Jesu oeo ambany fitarianao engane Jesu hitohy atrarizao fideranizao zay entinay ka ny fanahinao hitoetramponay hajanay mbananjanao sy ahatonganay mba ho mpandova lailany trary ny tany vaovao engane Jesu hitohy atrarizao fideranizao zay entinay.
fazavoa kasamba malaina fa tsy fantatrao re zay ovanona naminy ariva naminy maraina mama fazavoa tsy mijanona matokiare isi amboara oanaoane matokiare isi amboara oanaoane mama fazavoa aminy mahatra kazamba mifidy zay asiantso fa ny fo mazoto sady fenoatra de omeny tompo valisotoko matokiare isi amboara oanaoane matokiare isi amboara oanaoane mama fazavoa aminy malemy atanjao ireo zay rerakao ampo aseo jesosy loarano kery aoloano vozy zay ilainy fo matokiare isi amboara oanaoane matokiare isi amboara oanaoane miasasakaiza milofosa tsara de ny mbola misy azonao atao mataora saotsy vitilay anjara zay napetrakely tompo aminao matokiare isi amboara oanaoane matokiare isi amboara oanaoane raha vao mahita ty vatakely tena reo dia efa fantatrareo sahady ny antony fa no fanatitra sy ampafolo no any Jehova isika ndre mandeha niala tamin'ny tanàna kely anankiray dia tokony andray fiara fa lavitra be ny lalana mandeha mody any aminay kanefa ny tsy nanambola mihitsy ny atamin'izay ny vola hany farany teto ampelantanako teto anatina valopy kely anankiray zay ary ny soratra teo aminy dia hoe valopy nampafolony dia hoy aho hoe alaiko ve ty ato anatin'ity valopy kely ity mba azahoako mandoa ny sara mpiarakodia sa inona reno ataoko ny safidy aho tamin'izay fotoana izay hoe eo voatokana an'Andriamanitra ity fa tsy ho alaiko fa aleo andeha tongotra dia nandeha tongotra zay nandeha tongotra tonga teo amin'ny sampanan-dalana kely anankiray zay dia hozy izy lanto vadiko hoe andaotsika ty amin'ny akavia za miteny hoe aloha ty amin'ny akavanana dia ahoana zany andoha ty amin'ny akavanana fa tsy manina sao dia mifanena amin'ny tomobile any tsika dia tery ny lalana satria avy any alohanay ny tomobile dia amin'izay zany zay raha va ty amin'ny akavanana dia mba tsy mifanena amin'ny tomobile mba tsy sarotra ny lalana kanjo rehefa nandeha teo aloloha teo zay dia nakaty amin'ny akavanana le tomobile dia niatakataka zay nandeha teo amin'ny sisiny eo sao dia voadona le tomobile kanjo nijanona le tomobile dia hozy izy ianao nga zandriny Gaston dia oui zandriny Gaston ay ty misy vola tany amin'ny Gaston ho anao tena nisaotra an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay hoe hay rehefa mahatoky amin'Andriamanitra isika dia omeny valim-pity ary manentana anareo aho mba hatoky amin'Andriamanitra fanatitra sy ny ampafolony fa omen'Andriamanitra sakafo foana ianao ary omen'Andriamanitra saza ho anao dia ho tahinany ny tanana rehetra izay hanome fanatitra ho an'i Jehova indray androany sy hamerina ny ampafolony
ho azy ka ny tokantranontsika rehetra any dia apetrao ary atokany ny fanatitra ho an'i Jehovah ho an'ny fiangonana mpandrosoana ny asany. Ho tahinana isika rehetra. Amen. Mbola hiara hivavaka sika. Ray masina indrindra any an-danitro mamelany fahotanay. Ankehitriny dia nivavaka ho an'ny fanatitra ampahafolony izay. Ingany izany fanatitra ampahafolony izany avita be amin'ny asanao. Ary taio koa Andriamanitra toy nyity programa ity eo ambany fitarainao. Izay zavatra rehetra mahasoanay tsirairay avy any tokantrano izany dia ankininy amin'ny anaranao. Amin'ny anaranao mavonjy no angatana izany vavaka izany. Amen. Après le baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent et une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Après, le Saint-Esprit amena Jésus dans le désert pour que le mal le tente. Il resta là-bas 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, mais après il eut très faim et très soif. Et c'est alors qu'apparut le diable, et il dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Et Jésus dit « L'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. » Alors le diable amena Jésus en haut du temple de Jérusalem et dit « Laisse-toi tomber en bas, car il est écrit, les anges viendront à ton secours pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Et Jésus répondit « Il est aussi écrit qu'il ne faut pas tenter le Seigneur ton Dieu. »
Alors le diable amena encore Jésus, mais cette fois en haut d'une falaise, montrant tous les royaumes et ses richesses, et dit: Prosterne-toi devant moi et adore-moi, et tout ça sera à toi. Mais Jésus répondit: Va-t'en, Satan, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable disparut, et des anges allèrent voir Jésus pour lui donner à boire et à manger. Voilà l'histoire. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est que même si Satan tentait Jésus, Jésus il est toujours resté fidèle à Dieu. Toujours. À bientôt les amis. À bientôt. Faly miaraba antsika rehetra tratrizao sabata izao manonona ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Faly miaraba ny dada, faly miaraba ny neny, izoky, izandry izay manaraka izao fandarana izao. Androany dia fampaherezana no ifampizarantsika eto, ary fampaherezana izay mitondra ny lohateny hoe manao ahoana ny toe-ponao ankehitriny. Manao ahoana ny toe-ponao ankehitriny? Faly ve? Sa reraka? Sa kivy? Sa malahelo? Sa misy mitambesatra ny fonao ka mahatonga anao reraka? Izany no ho velabelarintsika mandritry ity fampaherezana androany ity. Fa mialohan'izany dia manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka. Ray malala tompo ty anay eo, misaotra anao izay noho ny fitiavana lehibe izay omenao anay isan'andro isan'andro. Omenao ny rivotra madio izao izahay, omenao ny masoandro izahay, ary omenao ny fiarovana rehetra amin'izao sabata izao tompo. Dia tonga eto izahay hiaraka hiteranao, hiaraka hanome voninahitra anao, ary amin'ity sabata ity dia te hiteny izay hoe mitenena ianao Jehovah ao fa miaino ny mpanomponao. Misaotra ray malalo. Amen. Faly dia faly tokoa ny tenako amin'ity sabata ity, hifampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra, hifampahery indray, ary hitako fa efa vonona avokoa isika rehetra handray izany fampaherezana avy amin'Andriamanitra izany. Mitondra lohateny hoe manao ahoana ny toe-ponao ankehitriny? Reraka ve sa faly, sa sorena, sa kivy, sa malahelo, sa mitomany? Manao ahoana ny toe-ponao ankehitriny? Eto ampanomboana dia ndeha ho fantarina ny tian'ny soratra masina ho lazaina ao amin'ny ohabolana 4:7-20, dia milaza toy izao ny tenin'ny soratra masina hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no hiaviany ny aina. Eto ampanomboana zany dia tiana no manamarika fa zava-dehibe ny fontsika, ary amin'ny mahazava-dehibe ny fontsika izay dia tena tokony ho tandremana ny fontsika. Raha izany ara no izy dia ahoana no ahafantarana ny toe-pontsika? Ahoana no ahafantarana ny toe-pontsika? Dia tsy ala ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay mame antsika ny toro-lalana rehetra mikasika an'izany, ny hamantarana ny toe-pontsika tsirairay avy izany. Ny fomba hamantarana ny toe-pontsika dia izay avy amin'ny lazain'ny vavantsika ihany. Ahoana izany? Izay resahan'ny vavantsika ihany no hamantarana
ny toepotsika de nge manasanao aho andray ny baibolinao ka amadika de ijery izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahenina andininy fahadimybefapolo Lioka toko fahenina ary ny andininy fahadimybefapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny habean'ny ao am-pony no itenenany vavany. Hitantsika amin'izany ry hafana fa ny ahafantarana hoe olona tsara fanahy izy dia maninona mamoaka ny tsara avy ao amin'ny rakitra tsara ny fony izy ary ny alalana ihany koa fa ratsy fanahy ilay olona dia mamoaka ny ratsy avy ao amin'ny fony izy ary eny amin'ny vavany no ahafantarana izany zavatra izany. Dia raha hiditra lalina ihany tsika hoe hijery izany toetra ny fo izany dia ahoana no toyany, ahoana no tena fanazavan'ny soratra masina izany zavatra izany. Andeha jerentsika hoe manahoana ny alalana ny toepony ny olona zay lazainy hoe ratsy fanahy teo. Ozy hoe avy ao am-pon'ny olona no mivoaka ny eritreritra ratsy. Manasanao ary andray ny baibolinao indray ka amadika izay voasoratra ao amin'ny Marka toko 7 ary ny andininy ny faraka amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 manao hoe satria avy ao anaty dia avy ao amin'ny fon'ny olona no iavian'ny sain-dratsy dia ny fakambadin'olona, ny fitsangajangana, ny famonon'olona, ny alatra, ny fahihirana, ny asoparana, ny afetsen-dratsy, ny fijejojejoana, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavinavonana, ny fahadalana, izany zava-dratsy rehetra izany no avy ao anatin'ny olona ka maloto azy. Avy ao anatin'ny olona zany mivoaka, avy ao amin'ny fon'ny olona mivoaka izay zavatra ratsy izay. Dia izay voalaza hoe ny fitsangajangana, ny famonon'olona, ny alatra, ny asoparana, ny afetsen-dratsy, ny fialonana, ny vavaratsy. Firifiry ny olona no tsy mifankatia intsony vokatr'izany zavatra ratsy izay voalaza rehetra teo izany. Ary firifiry ny olona no manalavitra an'Andriamanitra vokatr'izany zavatra ratsy izany satria lasa raiky tapisaka ao aminy ilay zavatra ratsy. Andraso azavaiko anareo tsara le tena tiako ambara amin'izay zavatra izay. Ny tena marina dia izao. Rehefa raisitsika ao am-pontsika ao ireny zavatra ratsy ireny dia lasa mitoetra ao am-pontsika ao ilay izy. Ary rehefa mitoetra ao am-pontsika ao ilay zavatra ratsy dia lasa mipetraka ao izy dia tsy miala. Asa mety mazava amintsika ve izany sa mbola azavaiko amin'ny fomba hafa indray. Raha ohatra ka efa ao an-tsainao ilay manana sain-dratsy foana hoe andeha hangalatra dia lasa mitoetra ao am-ponao ilay lasa mpangalatra ianao dia lasa iainanao amin'ny fiainanao ilay mpangalatra dia lasa ao anatinao ilay mpangalatra. Ohatran'izay izany ilay izy. Ary izay zavatra izay dia lasa miainga avy ao amin'ny fo. Ka ny fo no lasa mibaiko. Izany hoe rehefa ampidirintsika ao anatintsika Satana dia lasa Satana no mibaiko antsika hoe andao iry no angalarina, andao angalatra vadin'olona, andao anao zavatra, andao anao vavaratsy dia mampalahelo ny hafa. Dia avy eo iny hafa iny lasa tsy mihavana aminao intsony avy eo.
etsy andaniny zany anefa Andriamanitra dia manana izay fomba hafa ihany koa izay tiany mba hosoratana ao am-potsika. Andriamanitra koa dia tianoratra zavatra ao am-potsika ao mba ahatonga ny fotsika hanana toetra tsara, zany hoe madio am-po, ary rehefa madio ny fotsika dia zavatra tsara daholo indray ny avoakany, tahaka ny hoe mihavana amin'ny olona rehetra, manana mijoro amin'ny fahamarinana, mahay mitia izay zavatra tsara rehetra indray no etsy andaniny zany izay soratan'Andriamanitra ao am-potsika ao. Ary tena mahafinaritra dia tena mahafinaritra izany. Ka eto dia andao hojerentsika daholo ihany ireo karazana toe-po izay fahita matetika sy iainan'ny olona andavanandro hita amin'izao fiainana izao. Zavatra hita ihany koa dia izao ny zavatra ataon'ny Satana dia izao ataony zay hamafy ny fon'ny olona, ary voalaza zany eo amin'ny Joba 1:20 manao hoe mafy tahaka ny vato ny fony, eny mafy tahaka ny vato fikosoam-bary. Rehefa zavatra mafy zany dia izao hoe tena tsy azo kasihana mihitsy fa mafy, tahaka ny fony Farao, fony tany Egypta izay noresahan'ny Mosesy ny hamoaka ireo zanak'Israely. Izany nanamafy azy, namafisy ny Satana ny fony. Ary zany ny zavatra misy ankehitriny, ataon'ny Satana zay hamafy ny fotsika mba tonga antsika tsy hiavana amin'ireny fianakaviantsika ireny, mba tonga antsika tsy hiavana amin'ireny olona izay tiantsika taloha ireny, ary mba tongatsika ho mafy izay miziriziry izay miaraka amin'ny Satana hatrany. Inona koa zavatra misy izay iainana andavanandro ankehitriny. Ao amin'ny Jakoba 3:7 dia misy teny izay milaza toy izao: fa raha misy fialonana mirehatra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Ny zavatra misy dia izao, efa fantatra izao fa tsy marina ilay zavatra resahana, dia mbola voamay amin'ny fampiandany ny ankilany sy ny atsy mba hampandaniana ny zavatra izay hita fa tsy marina iny. Izany no etraketraky Satana, izany ny zavatra ataon'ny Satana, ataony mampandainga antsika, ataony mampirehareha antsika hoe marina io nefa diso ilay zavatra, lalan-diso. Ary ny fotsika no tena baikony amin'izany zavatra zany, ka dia tena malahelo mihitsy sika raha misy zavatra izay tsy mifanaraka amin'izay zavatra izay. Inona ihany koa zavatra misy ankehitriny? Ny zavatra misy dia izao, voalaza ny tenin'Andriamanitra fa any amin'izay misy ny harenao no misy ny fonao. Ao Mateo 4:9-7 ka hatramin'ny 1:20 no misy an'izany. Aza miary harena ho anareo etỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamy trano sy mangalatra, fa miary harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra, fa izay hitoeran'ny harenao dia hoany koa ny fonao. Raha eto amin'ity izao tontolo izao ity no ametrahantsika ny fiainantsika sy ny fotsika, tena ny tenin'Andriamanitra aza dia milaza fa mahantra indrindra ianao, fa mahantra indrindra ianao izy raha eto amin'ity izao tontolo izao ity no ametrahanao ny fonao. Ka izay indrindra no hitariako ny saintsika hoe manao ahoana ny toe-ponao ankehitriny. Mifantoka bebe kokoa any amin'izay arentsika izay ve sa aiza ny toe-ponao ankehitriny?
aiza ny toeponao efa mifantoka any amin'ilay fiainana mandrakizay ve ny toeponao raha izay dia ao anatin'ny lalana marina ianao manahoana ny toeponao androany ry havana dia te hametraka zavatra tsara ao am-pontsika Andriamanitra ary izany zavatra tsara izay tian'Andriamanitra apetraka ao am-pontsika izany dia adiny raha ampiasaintsika izany tian'Andriamanitra raha ampiasaintsika izany ary efa voalaza ny tenin'Andriamanitra isan'andro izany fa izao fantatra Andriamanitra ngeny toe-pontsika tsirairay avy ary efa hainy izany ahoana ozy izy ao amin'ny Hebreo 4:12 izao ny voalaza fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny joka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo fantatra Andriamanitra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fontsika ary tena hain'Andriamanitra ny manova izany raha ohatra ka tao anatiny izany hoe fisainan'ny fo izay mijangajanga fisainan'ny fo izay manao vavaratsy fisainan'ny fo izay tia mamitaka tia mangalatra dia izao amin'ity androany ity dia manasanao Andriamanitra mba hanoratra ao am-ponao Andriamanitra ahoana ozy izy ny voalazan'Andriamanitra amin'izay hoe hanoratra ao am-ponao izay fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy ny Tompo ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izao no Andriamaniny ary oriko izy hitantsika amin'izany ary fa hosoratan'Andriamanitra ao am-pontsika mihitsy fa izy no Andriamanitra ary isika dia olony ary mazava ho azy fa rehefa olon'Andriamanitra isika dia andova ilay fiainana mandrakizay izay homaniny atsika etsy andanin'izany dia inona ny zavatra izay tokony ho ataontsika inona ny zavatra izay tokony ataontsika manoloana izany zavatra izany ao amin'ny Timoty 2:2 dia milaza fa hoe hoy Andriamanitra hoe fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary mihaza mitady fahamarinana finoana fitiavana fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio rehefa manana ilay fo madio isika dia izao mandositra ny filan'ny tanora fanahy ary miezaka kosa mitady fahamarinana finoana fitiavana fihavanana mahafinaritra nge zany mahafinaritra zany hoe iny olona iny dia tena manana fo madio mijoro ao fahamarinana manana ny atao hoe fisainan'olona mpampiavana ary tia fihavanana ary olona manam-pitiavana ary izy dia tena manam-pinoana mihitsy izany no tena mahafinaritra ry havana inona koa ny takiny ny soratra masina antsika amin'izany zavatra izany takiny koa dia izao mangataka Andriamanitra mba ho tiantsika amin'ny fontsika rehetra ao amin'ny Luka 10:17 dia milaza ary izy namalaka ananao hoe tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao tian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra izany hoe tsy ny atsasany ihany na ny fefany fa amin'ny fonao rehetra amin'ny fisainanao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra dia rehefa vita izany dia tiavako namanao tahaka ny tenanao izany ry havana no apresian'Andriamanitra mba ataontsika mba hananantsika ilay fo madio
ilay fo madio izay avy amin'andriamanitra. Dia eto koa dia mampitandrin'andriamanitra hoe tandremo rahalahy fandrao isy aminareo anana fo ratsy ka tsy mino ka hiala amin'andriamanitra velona. Ao amin'ny Hebreo 7:1-12 dia misy an'izany. Nandritra ny fotoana elaela izy dia nino an'andriamanitra, dia aveo izy tsy nino tampoka an'andriamanitra, dia aveo izy nino ray, dia aveo izy tsy nino ray. Dia ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe tandremo rahalahy fandrao izy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'andriamanitra. Hay ve zany ny olona tsy mino dia anisany hoe manana fo ratsy koa e. Ry havana tandremo izany, tandremo fa fiaramina amin'andriamanitra dia mahatonga antsika anana fo madio. Ny zavatra tena mahafinaritra ankehitriny dia izao hoe raha anontaniana isika dia manahoana ny toe-ponao? Ny toe-poko ankehitriny dia madio. Izaho dia mihavana amin'ny olona rehetra, izaho dia manam-pitiavana, izaho dia manam-pinoana n'Andriamanitra, izaho dia feno fihavanana amin'ny olona rehetra. Ary na ny tenin'Andriamanitra range dia milaza hoe raha azonao atao dia atao izay hihavananao amin'ny olona rehetra. Ary ny olona izay manana an'izany dia olona manana ny fo madio. Ary rehefa anontaniana izy hoe manahoana ny toe-ponao ankehitriny dia izay no havany hoe fo madio, manana fo madio. Ary tena mahafinaritra izany, tena mahafinaritra izany ankehitriny. Dia tiako ny hiantso anao hoe Andriamanitra dia miantso anao ankehitriny. Te hanoratra ao am-ponao izy ary te hanala ireo izay fo ratsy izay nitambesatra ao anatin'ny fonao ao. Ny fijangajangana, ny teny mahery, ny fangalarana, zavatra rehetra izay maloto rehetrarehetra dia hoe soron'Andriamanitra izany ka hosoloany ilay fo madio. Hosoloany ilay fo madio izay nitarika antsika ho any amin'Andriamanitra. Ny hafatra amin'ity sabata ity dia izao hoe Andriamanitra dia manolotra fo madio antsika ary te hanoratra ao am-pontsika izy, te hitoetra ao am-pontsika Andriamanitra. Ka raha misy amintsika ankehitriny izay te handray an'izany Andriamanitra izany, te hosoratan'Andriamanitra ny fony, te hampandroso an'Andriamanitra ao am-pony, dia fotoanan'izao. Indro efa eo am-baravaran'Andriamanitra ka hamono varavarana ve ianao hirosony ary hanoratra ao am-ponao, hanoratra tantara ao am-ponao. Dia ny tantara ny fahamarinana, ny tantara ny fitiavana, tantara ny zavatra izay azo lazaina hoe tsara rehetra eo amin'ny fiainana. Manahoana ny toe-ponao ankehitriny? Manahoana ny toe-ponao ankehitriny? Ny vavaka izay asandratra amin'ity sabata ity dia hoe ny mba hananantsika rehetra izany toe-po madio izany. Ho tanteraka amintsika rehetra izany fitiavana lehibe izay atolotr'Andriamanitra antsika izany dia ny hananantsika fo madio. Amen. Manasanao hivavaka. Andriamanitra tompotianay eo, misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay fa nomenao izao fotoana izao na hahafahanay na mifantatra hoe aiza no tokony hanakinanay ny fonay. Fantatray ankehitriny fa ianao ilay Andriamanitra izay manome ny fo madio, ary ianao ilay Andriamanitra izay mitarika anay ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany no tianay hitarika ny fiainanay. Tianay raha mba ho soratanao ato am-ponay izany
fitiavana fahamarinana izany zavatra tsara rehetra tianao omenana izany tompo. Ankehitriny ihany koa dia mitondra ambavaka ireo olona rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana izay. Ray malalo ianao no angatanay mba hanasitrana azy ireny. Mitondra ambavaka ihany koa izahay ho an'ny firenenay izay ao anatin'ny fahasahiranana. Ray malalo ampio izany firenena izany. Taio ny mpitondra ao anatin'izany ary taio ireo tsirairay avy isa-tokantrano. Ianao no anakinana ihan'izany ka hanomezanao azy ireo ny tsara indrindra. Tompo, mitalao aminao izahay ho andreo olona izay manana olana manokana ankehitriny. Ianao no angatanay mba hamany olana izy ireny ary hijery no momba azy amin'ny fomba manokana. Ray malalo taio ny fiangonanao, taio ireo olonao rehetra naizanaiza misy azy, ary taio izao fotoana izao mba ho fotoana izay andraisanay soa avy aminao, ary ny herinandro vaovao izay miroso anoloanay angatanay mba ho arovanao hatrany izay. Izany tonom-bavaka izany tompo no angatanay miaraka amin'ny famelana ny eloka tsirairay avy. Amen. Tsisomora foindrindra tsara sady maso, tsy miova tsy mifindra, tompo be fitsitsoko maireko toazy tsy maty ty susupo kai no nani fuku shavini matsu Tsesoti manechitena sinande fichatuku nefatu pubearena sipata kafututsu mairaiku tuazi sainizani urikyu kanisani nufidiku fafia nanatuku Emanu lutenau uana retupusu kanie lukurecha basasa nawavuku ingamba umenawai fumatu sivauva zakumanefa saire chasichaka tsy diso anjara ianao androany fa toloran'Andriamanitra tsodrano, ary izany tsodrano izany dia hita ao amin'ny nomery 9
ary ny andininy fa 420 ka hatramy fa 420 raisoariny tsotrano. Hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka anome anao ny fiadanana, mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Misaotra anao indray izahay nanaraka ity fandarina ity hatramin'ny farany mihitsy manantena fa nazahoanao aim-panava amin'Andriamanitra iny fandaharantsika androany iny. Eto dia tia hanasanao sahady mba hanaraka ny fotoana amin'ny herinany toy izao, fa manana fotoana manokana isika izay fitondrana bavaka manokana ny tandrazantsika dia Madagasikara, ary fankalazana ihany koa ny faha-80 taona nahazoantsika ny fahaleovantena. Manasanao ary izahay mba hanatrika izany fotoana izany amin'ny herinany toy izao. Misaotra tompoko.